Manolotra ny arahaba ho antsika indray ry mpianovana. Tafaraka indray isika amin'izao fotoana manokana izao. Ifampitrotro ambavaka isika. Ny namantsika ny Irina Ramiandrosoa no mangataka vavaka manokana androany noho ny tsy fahasalamana. Andriamanitra no angatantsika hiasa amin'ny alalan'ny tanany sy ny fahasoavany hikasika azy. Kanefa tsy ho azy irery no antsika mbavaka fa ianao koa raha marary androany dia mangata iaraha mivavaka aminay mba ho azonao ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra. Mivavaka isika to. Tompo Andriamanitra io, misaotra indray izahay satria nomenao tompontsoa hanatanteraka izao vavaka izao. Vavaka izay entinay manonona ny anaran'ireo namanay. Ny vavaka izay ahafahanay mitondra ny faniriana sy ny etaeta-po any amin'ireny namanay ireny. Eto androany dia ny namana ny Irina Ramiandrosoa no tsy salama. Maniry fanasitranana avy aminao izy. Efa mikarakara amin'ireo fitsaboana izay atao. Ianao no hiasa amin'ireo fanafody izay ampiasaina hatanteraka ny fanasitranana felo azy. Andriamanitra, ireo rehetra manana aretina mitovy aminy, na dia tsy tononona eto ary izany aretina izany, dia ianao no hikasika azy ireny Andriamanitra, hanome fanasitranana. Irina indrindra raha ampaherezinao izy ireo, hanana ny fitokiana sy ny fatokinanao, ka tsy salasala fa manana hery mahavonjy ianao Andriamanitra. Meteza ho namanay mandrakariva ianao. Aza mafoy anay, noho ny amin'ny anaran'ilay Jesosy maty nisolo anay, no angatahako izany vavaka izany. Amen.